mewarena saru bidia retiku manu ana detiareni zautu tuliza farena mia fina de tueta manetitena nuagatariku sitala ukwiza amina. Miarabantsika tsirairay avy amin'ity fotoanandroany ity ary manona fiadanana Jesosy Kristy Tompo ao aminao sy ny ankonanao. Tokany amin'ny fotoana andrenesana ten'Andriamanitra indray amin'ity androany ity. Resakitsika ny amin'ny fanetreteny milohan'izay nefa dia ataontsika mivavaka. Ry Jehovah rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao. Mankasitraka anao izay ny amin'ity fotoanandroany ity izay nomenao anay izay ahafahany indray andre ny teninao. Alefaso ny teninao Tompo miaraka amin'ny fahasoavana sy ny hery. Torotoro indray ny fonay mba tena hoe ho tany lona ka anirin'ny teninao. Mampianarana indray fanay masonao. Alleluia. Amen. Eny ary araka ny teniko teny am-boalohany hoe hiresakitsika ny amin'ny fanetretena. Moa ny atao hoe fanetretena, ny atao hoe fanetretena dia fahatsapana farany lalina ao anatinao ao ny fahankelezanao. Fahankelezantsika hoe tsapantsika farany lalina ao fa ny fahankelezantsika izay le hoe manetretena. Jery-ten'Andriamanitra ny antsika ato amin'ny Isaia 7:15 dia ny 5:12 ka hatramin'ny 9:10 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao nolazainy iray avo sy manerinerina izay monina mandrakizay, masina no anarany, ao amin'ny fitoerana avo masina no nenako ary ao amin'ny torotoro fo sy manetretena. Loloha izany io tsika. Teny teo eny atao hoe manetretena, atao manetretena dia fahatsapantsika lalina ao anatintsika ny fahankelezantsika. Ny fanetretena dia tena zava-dehibe mihitsy ny fanetretena eo amin'ny fiainantsika ary tena ilaintsika izany. Faharoa manarakaraka an'izay dia hoe ny fanetretena dia mialoha amin'ny voninahitra antsika foana amin'ny fiainana izany. Rehefa tsy manetretena tsika dia tsy mety fa mila manetretena foana. Dia tsika fampianatra indray amin'ity androany ity dia mino fa fanay masina koa dia manazava bebe kokoa ao anatintsika ny atao amin'izany. Inona ny atao hoe manetretena? Tena hoe ilainy zanak'Andriamanitra, ilaintsika senao ny manetretena voalohany. Ahoana moa izany ny fombany hoe anehoantsika an'izay? Raha tena ao anatintsika ilay fanetretena dia ahoana fomba anehoantsika an'izay eny andavanandro fiainantsika eny isanandro eny? Dia voalohany hoe amin'ny alalan'ny fahanginana. Amin'ny alalan'ny fahanginana eo anoloan'ny fahavalontsika. Inona moa fahavalontsika? Tsika tsy hijery hoe olombelona ny fahavalontsika, non. Satana dia voly ihany no fahavalontsika. Dia amin'ny alalan'izay mampiasa olona nefa Satana ahafahany manimba ny fiainantsika, ahafahany mandravarava ny fiainantsika, mamingana antsika eny amin'ny fiainantsika eny, miteniteny antsika, manao esoeso teny antsika eny. Jery-ten'Andriamanitra eny antsika ato amin'ny Isaia 3:15 dia 5:7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe nampahoriana izy nefa nanetretena ka tsy niloha-bava, dia tahaka ny zanak'ondry entina avoaniny sy ny tahaka ny ondry vavy izay mona eo anatrehan'ny mpanety azy, eny tsy niloha-bava izy. Dia tsika ny fahanginana eo anoloan'ny fahavalontsika dia anisany fanetretena lehibe mihitsy. Faharoa manarakaraka an'izay ny fahanginana manoloana ny statuanao. Manoloana statuanao, iza moa tsika? Inona moa ny asantsika? Inona ianao? Izy ianao? Ino ilay statut antsika? Raha teteny fotsiny hoe Jesosy Kristy izao zanaka mpanjaka, fa tena hoe nanetretena izy, nidina tetỳ ambony tany, tsy nijery akory ny hoe zange zanaka mpanjaka, zange olona manana maha izy azy ahy. Dia ahoana mihitsy moa izany sa tsy nanao an'izany
tsy nanao an'izany Jesosy ninona statut anao na piasa ohatra ny hoe directeur ianao ohatra de tsy hoe ma-directeur anao de izay toerana rehetra alehanao de misehoseho ianao hoe za directeur de za olona ambony raha any am-piangonana ianao manaiky raha mpandamina ianao de manaiky fandaminana manaiky ianao fandaminana hoe raha directeur any amin'ny asanao ma-directeur anao fa tsy aty am-piangonana ohatra na hoe any atokantranonao na eny anivon'ny fiarahamonina eny ninona statut anao de mahaiza foana tsika manetry tena fa tsy hoe za olona ohatran'izao de zay koa za olona manana maizaza de ahoana mihitsy moa zany analakapa tonga ao an-tranonao ohatra na hoe za olona manana maizaza de ahoana mihitsy tsy mijery ny statut atsika fa mangina mila manaiky fandaminana ninona statut atsika de any amin'ny Filipianina toko 2 izy izay ty zay manaiky foana tsika tsy misehoseho tsika hoe izy ianao na iza fa Jesosy Kristy zao nanetry tena nidina tetỳ ambony tany nanaiky tsy nanao kapa nanaiky tsy nanana trano ilofa nanaiky tamin'ny zavatra rehetra nanaiky nisesoany hafa nanaiky tena hoe nanaiky Jesosy hitovy amin'ny olombelona fa tsy nijery izay mahastatut azy izy hoe olona manao ahoana izy na olona manao ahoana fahatelo manarakaraka an'izay fomba anehoantsika an'izay fanetretena izay ihany koa dia amin'ny alalan'ny fanompoana ny hafa ny amin'ny Matthieu toko 20 azafady de ny 2:20 aminaran'i Jesosy hatrany hoe fa tsy mba toy izany aminareo fa izay te ho lehibe aminareo dia ho mpanomponareo Jesosy Kristy zao araka izay teny izay hoe izay te ho lehibe amintsika de manaiky manompo anareo hozy izy ny tenin'Andriamanitra izay te ho lehibe manaiky manompo ny hafa foana raha hoe tsisy hoe directeur de tsy hanompo ny hafa na hoe pasteur de tsy hanompo ny hafa Jesosy Kristy tenany raha mbola nanasa tongotra am-pianany tena hoe nanetry tena fanompoana ny hafa manampy ny hafa ianao manetry tena manoloa ny zavatra rehetra ianao tsy hoe akory fanetretena de hoe fanambany tena hoe anambany tena non ny olona ny mety mijery an'izany ny hafa ny mijery an'izany fa Andriamanitra kosa tsy mijery an'izany tsy hoe akory rehefa manetry tena de manambany tena koa eo anatrehan'ny hafa manaiky manompo ny hafa manaiky ianao fandaminana eo anatrehan'ny hafa eny anivon'ny asa eny tsika ao anivon'ny fiarahamonina tsy hoe akory raha hoe ny rahandray aman-dreny ianao raharaha ohatra de misy zanaka 3 ao an-trano de hoe na 4 de ndana ry ataovy de hoe andana sason trano de tsy mety manao fa de le olona manetry tena manao de hoe manambany ny tena ny manao an'io manaiky foana manompo ny hafa ny atao hoe manetry tena zany amin'ny lafiny asa na fotoana na zavatra anananao arany ohatra hoe manaiky ianao manampy ny hafa de mitondra ny entana ohatra ohatra hoe na manorina vilia zavatra tsotsotra kely ohatran'izany tsy hoe akory ny hoe manambany tena ny fanetretena fa manetry tena eo anatrehan'ny olona ihany koa eo anatrehan'ny hafa manompo ny hafa de fa endrika fanetretena avokoa izany de faefatra hoe ny fanekena ihany koa manaiky ny anatra ny hafa mitovy amin'le teo aloha ihany hoe ohatra ny misy olona mananatra antsika ohatra de za ve olona ohatran'izao de iaino fianatra ao miaino ny anatra ny hafa de manetry tena koa eo anatrehan'Andriamanitra izay zavatra anankiray izay de manetry tena amin'ny lafiny rehetra hoe nampanankarena noho ny ray aman-dreninao azy ianao de manaiky foana ianao fa zanaka na ninona rena mihoatra ny ray aman-dreny ananana de manaiky foana fananaran'ny ray aman-dreny manaiky eo ambanin'ny disiplinen'ny ray aman-dreny fa tsy hoe za manana noho ny ray aman-dreny de isehoseho nisy tantara anankiray nananjanaka ireo mpivady ireo de nanangana zaza le zaza natsangany maty ny ray aman-dreny le zaza de nalaindry zareo le zaza de roa lahy zany ny zanany de avy eo nefa le zanaka nateraka andry zareo tena nanaovandry zareo sakrifisy de tafita fianarana de tena nanan-karena de nisy fotoana amin'izay raha niteny le rainy hoe de ho tsapaiko ny toetran'ireo zaza ireo hoe manao ahoana de niteny raha lasa zareo mody nanao mosomosy zany nanao malotoloto ho any amin'ilay zanany
mpanan-karena be. Vao niditra nefa dia tonga dia hatramina levinantona nambamimbamy be iny ty paozinareo ty ohatran'izao ohatr'izao dia mba mangataka izy aminareo fa simba ny tranonay vady dia misy fasy kely simba dia mba mangataka vola aminareo aho izy ataontsika ohatra hoe 1 million angatahako aminareo anamboarana an'io trano io dia nitezitra le zanany hoe tsy manana an'izany izay ozy izy dia avy eo rehefa nandroso an'ilay ray aman-dreny nefa le zareo dia rano mangatsiaka nameny an'ilay ray aman-dreny dia nataony tamin'ny vera jeté fa tsy nataony tamin'ny vera fa sao dia hoe vaky hony na hoe maloto raisin'reto ray aman-dreny reto dia nalahelo mafy ara le ray aman-dreny dia izay ozy mba hijanona aty aminareo 2 jours dia tsy nanaiky ry zareo fa tsisy fandriana torianareo atozy izy fa eo nareo izy eo amin'ny salon eo matorina eo ambany eo dia tsy nanaiky mihitsy zareo fa alao mihitsy nareo mandeha fa tsy mety aminay eo ny eo nefa dia navoaray commande indray le sivinantony nanao commande na poketra mihoatra n'ilay vola nangatahany izy mivady nalahelo mafy izy mivady hoe zanaka nateraka nanaovana sakrifisy be mavita manilikilika ray aman-dreny tena hoe tsy nirara iny ray aman-dreny fa nisehoseho izy fa hoe manan-karena nandeha zareo nakany amin'ilay zanany le zanany anankiray izay tsy naterany fa tena hoe nanetry teny io zanany io teo anatrehany izy mivady nangataka vola taminy ohatran'izao sotr'izao nefa tsy hoe akory ny hoe ilaindry zareo vola io fa mitestandreo zanandreo izy nanomely anankiray nefa vola tokony anaovana écolage ny zanany anaovana fianarany zanany nanomezany an'ray aman-dreny hoe tia raha ozy izy amboary loha ny tranonareo dia avy eo koa rehefa tonga tao an-tranony dia nampandrosony aleo izay mivady ozy izy atory eto amin'ny salon fandaninareo matory eo ambony fandriananay nanetry tena satria ray aman-dreny ny tonga tao an-trano izay loharaha nipoirana ny tonga tao an-trano fa tsy nanilikilika ry zareo tao aorianan'izay nefa hitan'ireo ray aman-dreny hoe ity olona tsy nateraka ity indray no tia antsika manaja antsika mahay manetry tena amin'ny lafiny rehetra naveriny ary naveriny avoroeny le vola namezany hoe izay nge ohatran'izao izatsika misy zanaka tena hoe manambanimbany ray aman-dreny amin'ny fotoana hoe manan-karena izy ninona nananao tsy azontsika atao manambany ray aman-dreny tsy azony zanaka atao mihitsy mihoatra eo ambony ray aman-dreny na amin'ny ivon'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny ara na ohatra hoe vatany ianao fa le pasteur anao le ray aman-dreny ara-panahinao mahino ianao tsy azontsika atao mihitsy mampiakapeo amin'izy ireny na hoe manambanimbany an'izy ireny fa hoe kely noho ianao izy ireny kely noho itsika izy ireny dia tsy mety izany ny fanetretena ho iaho teny am-boalohany dia manaiky ny fahatsapantsika lalina ny fahakelezantsika ao anatintsika ao raha tsy izay aloha ny tonga ao am-pontsika voalohany hoe zange dia kely eo anatrehan'ireto olona reto dia mbola tsy azo atao hoe manana izay manetreteny izay tsika tsy mora mianatra ny fanetreteny io raha iteny raha ilaza hoe misy karazana lesona ohatra ny any am-pianarana dia hoe ohatra hoe fizika géographie matematika ohatran'izany dia raha amin'ny lafiny ara-panandray izy dia fanetretena ray dia resaka momba fahamasinana dia ataontsika hoe inangany anankiray resaka aloha totsika izay roa izay fanetretena dia famelan-keloka izay telo izay ohatra fahamasinana dia fanetretena dia famelan-keloka dia vitsy amin'ny olona ny fidy an'ity fanetreteny ity fa aleon'ny olona le fahamasinana angamba eo kokoa fa ny fanetretena sy ny famelan-keloka indrindra fanetretena tena sarotra amin'ny olona no manao an'io zavatra io sarotra amintsika mihitsy manao an'io zavatra io fahamasinana dia masina dia miezaka mba ny amin'ny fitafiko na fiteniko na fihetsiko dia iny anao samirery fa le ity fanetretena ity manko tsy vitany anao samirery izy io fa eny anivon'ny fiarahamonina eny dia mila seho daholo izay na ny famelan-keloka sarosarotra amin'ny olona no mifidy amin'izay vitsy anefa ny olona mifidy an'izay ka ho iaho androany iza no safidytsika le manetreteny tena zava-dehibe mpanetretena ny zaraiko amintsika fa
tena niezaka teo anatrehan'Andriamanitra meo anazy ny fanetretena zany tena sarotra tamiko tena sarotra tamiko indrindra tsahany eo manetry tena zany fa tena hoe Andriamanitra nay nanova ny olona samy olona tsy mahay mifanova hoe zany dia hanova olona fa Jesosy Kristy irery ihany no mahay manova olona ny fanetretena dia amin'ny lafiny rehetra mihitsy fangina tena zava-dehibe enina marary anao ary ny teny ataony olona anao mahaiza foantsika mangina ninona teniteny presque manko ny teny mandratra olona mandratra be io teny io dia ny amaly mangina foana nisy fotoana somary nisy famaliana zay dia miteny ola dia somary efa maratra le foko mandre an'le teny dia maratra be dia ianao rehefa mianatra ny fanetretena io dia Satana mipitsika eo amin'ny sofonao foana dia teny dia miteny le olona miteny dia efa manomboka manindrona be amin'ny foko dia tsy nanana réflexion fa lasa namaly an'le olona satria tsy nangina tsara ny foko sy ny saiko fa tsy maintsy namaly an'le olona tsisy firy minitra tapre an'le famaliako nefa dia tonga saina hoe tsy mety zany dia tena zava-dehibe koa ny fahatongavantsika saina misy fahatsapantsika hoe tsy mety ny nataontsika fa misy olona manko tsy tonga saina zany mihitsy ary tsisy irarahiny an'izany hoe tsy mety ange nataoko ty ary misy olona tsy manaiky diso zany fa miziriziry amin'ny heviny foana zany nefa dia mbola tsy vita fony zany olo zany za tena tsy miziriziry amin'ny hevitranao foana hita fa tsy mety dia tsy mety zany fa tapirenina dia nandeha mialatsiny an'le olona hoe tena tsy tompony tenako tamin'le namaly teo fa tena tsy mora mianatra an'izy io fa Jesosy anefa manampy antsika ahafatsy rehefa tena hoe mangetaeta lalintsika ao anatintsika hoe Jesosy meo aza ny fo mahay manetry tena zany toetra mahay manetry tena zany dia omeny Jesosy antsika zany tsy azo ao anatin'ny ray volana tsy azo ao anatin'ny roa volana fa isan'andro misy ara tena hoe ny anarako aloha tsy hoe tena hoe mbola afaka total fa tao anatin'ny herintaona tena tsapako Jesosy ovay tena nanova dia ao anatin'izay kosa nefa betsaka ny zavatra mitranga betsaka ny zavatra eo anoloantsika izahana toetrantsika ohatrany hoe marary ianao marary ny tongotranao ohatra folaka dia avy eo nefa niorina dia rehefa niorina tsy maintsy mizatra ianao mandeha tsy maintsy tafitohana kely foana ianao eny aloha eny dia tsy hoe akory hoe rehefa tafitohana dia za tsy handeha intsony fa tsy mety ohatrany hoe zaza mianatra mandeha mahita zazakely ohatra izany tamin'ny zanako nianatra nandeha dia mandeha izy dia rehefa lavo izy dia tsy mijanona hoe za tsy mahay mandeha mihitsy fa aleo za hijanona non mitsangana izy dia lasa indray izy ezahako ty eny mianatra izy mandingana zavatra kely anankiray fiainantsika izy ohatran'izao mihitsy zany le fiainana jerentsika ireny dia fianarantsika ireny na lavo ary tsika dia miezaka miarina foana na ohatra hoe misy olona manevatevantsika mianatra mangina foana reny examen tsy maintsy mandalo ohatra hoe mianatra zao ny anatin'ny herintaona fa intelo manao examen pasy amidingana amin'ny miakatra ambonimbony indray fianarana troisième dia miakatra seconde misy examen atao ao aloha vao tonga any dia ohatran'izay tsika mianatra momba fanetretena dia misy examen lalovantsika dia ao anatin'ny examen iny izahana antsika hoe tafavoakantsika ve izy sa tsy tafavoakantsika fa tsy hoe akory hoe za mahay manetry tena be dia tsy manino mianatra tsika hoe ohatrany ahoana araka ilay teo amin'ny tany saintsika teo daholo hoe napahoriana izy nefa nangino ny ten'Andriamanitra nefa tsy nilaobava ninona zany dia ekena marary le izy marary amin'ny voalohany io manetry tena io tena amin'ny voalohany tena marary fa avy eo ianao rehefa tafavoakana wow tena hoe terainy Jesosy fa tena hoe miovy ianao amin'ny fotoana ianao tafavoaka anazy io mianatra foana mianara foana zoky
zandry rahavavy enina mitovy taona amiko ary menara foantsika hoe mahay manitry tena amin'ny zavatra rehetra fanginana mahay mihetry foana manampy ny hafa tsy misehosehotsika tsy misehoseho hoe zany sy tatiako sao zange olona manam-pahaizana dia zay teneniko zay tiako atao foana za tsy manaiky anatra ny hafa zany fa zay tiako atao foana za tsy zazakely teniteneninao miala daholo zany toetra zany antsana dia esorina daholo zay marantsarantsa esorina daholo zay ratsy tsika rehefa manaiky hoe Jesosy za manaiky ho ataonao fitaovana za manaiky anao dia amanaiky tsika hoe esorina zay toetra ratsy zay tsy mendrika miaraka dia esorina enina olona ara misy namantsika dia tena mandetika atsika ohatra tsika efa hitany hoe mahay manetry tena amin'ny zavatra anankiray amin'ny fiainantsika dia eo izy mandrisindrisika tsika mampianatra tsika indray izy mba hanambonimbony tena aza manaiky ao ambaniny hafa zany mieritreritra ny olona hoe fanetretena dia fanambani-tena non tsy fanambani-tena fanetretena fa ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe zay manetry tena foana no asandratra ianao zany raha vao manetry tena dia efa ao atantsika izay ny fisandratana mangingina ao anatintsika ao ny fanetretena koa dia mialohan'ny voninahitra mialohan'ny zavatra rehetra tena hoe ninona zavatra ho azontsika dia mahitsika manetry tena mino fa tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy tao am-poko zany hoe nahay nanetry tena hoe fianarako an'izany tsy mora fa tena hoe Jesosy nanampy anahy Jesosy ampio manaiky diso rehefa tsy mety ny atao dia manaiky diso fa tsy rary ny raha nanao an'io fa zao rary ny efa maneke fa diso dia tsy mety ny atao dia mifono zany dia anisan'ny fanetretena avokoa zany fifonanao eo anatrehan'ny rahavavinao fifonanao eo anatrehan'ny ray aman-dreny enina vady ara dia mahay manetry tena hoe ny zavatra mafy ny lalovako izay fahatsapahany tany anatiko fa mafy fa ny hay nanetry tena namelan'ireo olona ireo tena za taloha tena nanao ambo-po be mihitsy fa tena haiko tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy ireny ihany zany fa tena haiko hoe mila mahay mamela ny hafa zany dia fanetretena za mahay mamela ny hafa fa tsy hoe zay sy tafotsiny le hoe ifony eo anohanao nefa ny any am-po mbola misy lonilony non tsy mety zany enina mananarena ary hitantsika ilay mpanjaka atao anaty baiboly izay neboebo izy fa izy nieritreritra hoe avy amin'ny tena navoriny an'io harena io fa tsy fantany fa Andriamanitra na mehery azy avory harena dia hitantsika angamba fa tezitra Andriamanitra ny amin'izay fisehosehoany izay ny sehoseho loatra izy tsy mba nanetry tena dia nisoron'Andriamanitra tamin'izay mahaizitsika manetry tena mahaiza manetry tena ninona nanantsika ninona fananantsika ninona fahaizanao dia mahaizitsika manetry tena foana tsy misehoseho fa manetry tena lala tsy fanambadi-tena hoe akory ny fanetretena fa mialohany fahombiazantsika zany mialohan'ny zavatra rehetra zany mialohan'ny fahasalamana ihany koa io fo io miantoka vao marary io fo io dia marary ny zavatra rehetra atao fa mahaizitsika manetry tena foana amin'ny zavatra lafiny rehetra mino fa nandraintsika tao anatin'izay dia makasitraka anao izay naneno hatramin'ny farany dia tahian' Jesosy daholotsika rehetra dia ndehantsika hisaotra an Jesosy ry Rainay Masino makasitraka anao izay amin'ny alalan'ny teny sy indrenisiny teto makasitraka Jesosy fa nampianatra ny indray anao androany mino fa manomboka androany dia hainay izany fo hainay izany manetry tena zany amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainanay rehetra rehetra makasitraka anao izay Jesosy Kristy anao saotra ny dera ny haja voninahitra aleluia aleluia amen samita iny tompo daholotsika tsirairay avy Nasaro bidia wetiku manu anao itiareni zautu tulizao farena mia fina de tu etamaneti
tsy talahokwiza aminao. Ny vola mankareny keny laiko fa mety any magnifoko sy ny saiko fa ny fanetrentena no areno sarobidiray oay mangetaheta lalinao ho fitaovaniray ho anao fa ianao Rimami fuku mayawa oh yeah Laura kufa nawai yatsarana Enganeti ufire areana Nui tueta wana tikwa Akanibu nina gitao Fawana wana reja Nivu nina ita Rianda malita situ Anivula mankarin eni laju Pamitani manifuk sini sayu Fani fani temten Loreno sarubidirai uai magitayeta lalinao ufitawanirai wanao fayanao yanao Mami fuku fa wanao recha ni vuni naita riada manita situ oh